Bonjour daholo tsika rehetra ny tokantrano any sy amin'ny toerana rehetra izay enona ny fampianarana. Manona ny fiadanan'ny Tompo sy ny fahasoavany ho amintsika mandrakariva ny tenako. Alohan'ny zavatra rehetra nefa dia manasa antsika indray hiaraka hivavaka izany hanoizantsika ny fampianarana ny bokin'ny Apokalipsy izay efa natokavantsika eo amin'ny trompetra fahaenina izany. Ka dia manasa antsika ary hiaraka hivavaka. Tompo iray masina sy tsara indrindra izay any an-danitro, lehibe ny fahasoavanao. Midery anao izay mankalaza anao izay manome voninahitra anao izay. Eny mananitra avy ny anaranao izay raha io, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Raha io, manatrehanay feno eto anenao amin'ny alalana fanainao masina, ka anjakao izao toerana izao. Eny Tompo izao fampianarana ny bokin'ny Apokalipsy izao dia antso ho an'ny vahoakanao, trompetra izay tsofina mba hahafahan'ny vahoakanao miomana ny amin'ny fanjakanao. Eny izahay dia izaho izay mitondra ny teninao izao dia fitaovana ihany ary mpanompo tsy mahasoa sy tsy mahatoky natrehanao. Kanefa Tompo dia adidy izany. Raha tsy manao izany ihany koa ny tenako dia pitily tsy mahatanteraka ny asanao ihany aho. Ary ho adinonao amiko ny rahan'ny olona izay izay tsy naheno ny antso izay natao raha tsy manao izao antso izao ihany koa. Voninahitra ny eo anao Andriamanitra, nidera ho anao, nihaja ho anao. Ny fomoan-kevitry ny teninao dia tsy efako na fahalalako na fahendreko fa mifanainao rery ihany. Kaoka ny fanainao raha hiasa ampiteny ny vavako eto, kaoka ny fanainao hiasa ihany koa amin'ny tsirairay avy izay mihaino ny fampianarana ny teninao. Ka dia sokafo ny fon'ny tsirairay avy, ny sain'ny tsirairay avy hamantara ny sitraponao. Mitenena raha io fa voninkaino izay vahoakanao. Vahoaka raha ianao hisandratra fa izay hihetro kosa. Ary hifonanay aminao ny fahotanay, ny tsy famendrenay izay vitanay teo anatrehanao na tamin'ny andro lasa na tamin'ity an'ity, ka ninona mety nahalatsaka anay ka mbola tsy nifonanay taminao dia hifonanay aminao ankehitriny. Mamindrafo aminay raha io, mamela ny lokairenao. Eny mifona aminao, mifona manontolo izahay. Diovy amin'ny rahanao izay Kristy ho afaka amin'ny fahotanay rehetra, sasao amin'ny rahanao izay ho afa-keloka. Ary eoka ny rahanao hanamarina anay Jesosy io, hanamasina anay ary hampihavana anay amin'ny raiziny an-danitra. Dia aoka ihany koa ny teninao Tompo ho fahasalamana ho an'ny nofo rehetra ary ho aina ho an'izay mahazo azy. Dia mitenena ray fa voninkaino izay vahoakanao. Dia aoka ny ilay ratsy tsy hanana anjara, tsy hanana pahefana amin'izao toerana izao. Fa horohana amin'ny anaran'i Jesosy sy amin'ny fofinain'i Jesosy. Mandidy anao izay ry devoly Satana sy ny asanao rehetra. Tsy manana anjara, tsy manam-pahefana amin'izao fianarana ny tenin'Andriamanitra izao. Levonina ianao ny amirahan'i Kristy sy ny fofinain'i Kristy. Alefa ny afo mandevina anao sy ny asanao rehetra. Anaran'i Jesosy. Rafy Satana ny amirahan'ny zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy. Tsy manana anjara, tsy manana pahefana amin'izao fianarana ny teninao izao Andriamanitra iray. Fa rafy Satana sy ny asany rehetra ny amirahan'ny zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy. Dia ray ny naranao ray, kalazay ny naranao ane. Halleluja. Dia mampianarana ray ny teninao anenao fa voninkaino izay vahoakanao. Ka aoka Tompo, ny sakana rehetra izay nalefa n'ilay ratsy dia efa tsy manana anjara, tsy manam-pahefana amin'ny tsirairay avy izay mihaino ny fampianaranao. Fa mba handeha soamantsara ny fifandraisanay Tompo, mba handraisan'ny tsirairay avy lesona amin'ny teninao ty an'io ty. Ny anaran'i Jesosy nandratanay izany vavaka izany ray teto anatrehanao. Alleluia. Dia mitenena Andriamanitra ray fa voninkaino izay mpanomponao. Amen. Irosoarintsika amin'ny lesona indray amin'ity an'io ty. Ka
ny lesona zay nyfaranantsika farany moa zany a dia lesona zay nataontsika teo amin'ny niditra zany tsika ny trompetra fahaenina ka raha vao miditra ny trompetra fahaenina zany tsika dia miditra amin'le loza faharoa amin'le loza telo farany izany ka overentsika vakina kely ary ny mikasika an'izy io vakintsika apokalypsy toko fahasivy dia ny andininy fahatelo amby folo ka hatramin'ny faharaika amin'ny roapolo izany. Ary ny anjely fahaenina nitsoka dia nareo feo teo amin'ny tandroky ny alitara volamena eo anatrehan'Andriamanitra ao nanao tamin'ny anjely fahaenina izay nanano trompetra hoe vao ny anjely efatra izay mifatotra any Efrata ony lehibe dia novahany ny anjely fahaefatra izay voaomana ho amin'ny ora sy ho amin'ny andro sy ny volana ary ny taona mba hahafaty ny hampatelon'ny olona ary nisan'ny miaramila ny soavaly dia 2 alin'alina na areny isany aho ary toy izao no nahitako ny soavaly teo amin'ny fahitana sy izay nitaingina azy manam-piarovatratra tahaka ny afo sy ny ankita ary ny solofara izy ary ny lohan'ny soavaly dia tahaka ny lohan'ny liona ary misy afo sy setroka ary solofara mivoaka avy amin'ny vavany ireo loza telo loha ireo dia ny afo sy ny setroka sy ny solofara izay nivoaka avy tamin'ny vavany no nahafaty ny hampatelon'ny olona fa ny herin'ny soavaly dia eo amin'ny vavany sy ny rambony fa ny rambony dia tahaka ny menarana sady manandoha ka ireny no entina mampahory nefa ny olona sisa izay tsy matin'ireo loza ireo dia tsy nibebaka hiala tamin'ny asan'ny tanany mba tsy hivavaka amin'ny demoni sy ny sampy volamena sy ny volafotsy sy ny varana sy ny vato ary ny hazo izay tsy mana mahajery na mahare na hafa mamindra ary tsy mibebaka tamin'ny namonoan'ny olona izy na tamin'ny nanaovan'ny ody ratsy na tamin'ny fijangajangany na tamin'ny alatra nataony koa izay zany ny vakiteny mikasika ilay loza faharoa izany fa inona ny zavatra tena resahany tsy hoe inona ny zavatra tena resahany fa inona ny zavatra mahataitra ihany koa satria hoe eo amin'ny andininy fahatelo amby folo izy dia ka hatramin'le fahadimy amby folo dia misy zavatra anankiray lehibe izay resahany eo zany dia hozy izy hoe ary ny anjely fahaenina nitroka dia nareo feo avy teo amin'ny tandroky ny alitara volamena eo anatrehan'Andriamanitra hozy izy nanao tamin'ny anjely fahaenina izay nanana ny trompetra zany hoe rehefa nitsofina zany le trompetra fahaenina dia nisy feo mivoaka avy teo amin'ny alitara zany teo anatrehan'Andriamanitra zany eo amin'le fandoroam-panatitra izany dia nisy feo nivoaka zany avy teo dia inona no le fandoroana didika azo manitra zafady dia nanao tamin'le anjely nitsoka le trompetra le feo nanao hoe vao ny anjely efatra izay mifatotra any Efrata ony lehibe vao izy ny anjely efatra izay mifatotra any Efrata ony lehibe dia novahany ny anjely efatra izay voaomana ho amin'ny ora sy ny andro sy ny volana ary ny taona mba hahafaty ny hampatelo ny olona nivahana reto anjely reto nisy fotoana zany no fehezana reto anjely reto tsy navela ny troka an'io trompetra io dia taiza no nahatantsika an'izany dia taty amin'le toko fahafito no nahitantsika an'izany efa nijerentsika kely ihany izy iny tamin'ny namarana nanylesona tamin'ny farany fa mamidina le lesona zany tsika mamidina izay nijerentsika tamin'ny farany iny dia anohy le toko fahaenina izany le trompetra fahaenina izany dia ahoana izy atao amin'ny toko fahafito dia zao nijereny mikasika ireo anjely efatra ireo zany izay voafatotra zany hoe fa maninona izy ireo no fatorana zany hoe tsy navela hitsoka le trompetra dia aty amin'ny toko fahafito izy andininy voalohany miresaka an'izay zany ahoana izy izy rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy anjely efatra ozy izy nitsangana teo amin'ny vazatany efatra niazona ny rivotra efatra amin'ny tany mba tsy hisy rivotra hitsoka amin'ny tany na amin'ny ranomasina na amin'ny hazo akory aza nisy anjely efatra ozy izy nitsangana amin'ny vazatany efatra zany hoe raha miresaka tsika le vazatany efatra dia inona ny resahan'izay le hoe 4 point cardinaux zany na le hoe ny vazatany efatra hoe izao tontolo izao zany ny resahana amin'io zany le hoe 4 coins du monde izao tontolo izao no resahana amin'io zany tontolo misy atsika aty zany dia ireo anjely ireo fany ozy izy naninona niazona ny rivotra efatra amin'ny tany izy izy mba tsy hisy rivotra hitsoka amin'ny tany na amin'ny ranomasina na amin'ny hazo akory aza zany hoe misy rivotra azonina zany inona moa ny hevitra ny rivotra
fantatsika tsara ny hevitry ny rivotra fa hoe ady loza fandravana fandringanana zay zany dikany hoe rivotra ka niazona ny rivotra io zany reo anjely efatra reo mba tsy hitsoka amin'inona mba tsy hitsoka amin'ny tanina amin'ny ranomasina na mihazo akory ary de fantatsika hoe inona moa ny antony niazonana azy ireo mba tsy hitsoka de eo amin'le andininy fahatelo nafataratsika an'izay satria efa nianaratsika io de ozy izy manao hoe aza manimba ny tanina ny ranomasina nisy anjely zany ny antso any reto anjely efatra reto nanao hoe aza manimba ny tanina ny ranomasina na ny azo mandra-panisinay tombo-kase amin'ny andro ny mpanompon'andriamanitsika zany hoe nisy anjely hafa zany akoatran'le anjely efatra ny antso tamin'ny feo mahery izy tamin'ireo anjely efatra manao hoe aza manimba ny tanina ny ranomasina ny azo mandra-panisinay tombo-kase amin'ny andro ny mpanompon'andriamanitsika izay zany ny antony ny azonan'izy ireo le rivotra zany mbola mba tsy tsofany amin'ny tanina ny ranomasina na ny azo zany ka iza moa no miponiny eto amin'ity vazan-tany efatra ty zany fa isika olombelona zany no concerné amin'io zavatra io na voaresaka mikasika an'io zavatra io zany mba tsisy lozanjo zany amin'ity territoire ty zany amin'ity tany ipetrahantsika ty zany mba tsisy fandringanana mba tsisy siady hitranga zany de miazona ny rivotra io zany le anjely efatra hoe mila soina tombo-kase zany aloha le vahoakan'andriamanitra de zay vao mitsoka zany ireo anjely ireo tonga nefa tsika ty amin'ny toko fahasivy zany inona am'izay ny zavatra nyresahany teo arak'le hitatsika eo amin'le andininy fahatelo amby folo de ahoana izy izy ary nisy anjely fahenina izy izy nitsoka dia narefeo tamin'ny tandriky ny alitara volameno anatrehan'andriamanitra nanao tamin'ny anjely fahenina izay nanana trompetra hoe vao ny anjely efatra izay mifatotra anio any efrata hony lehibe de novahana ny anjely efatra ozy izy zay voahomanao amin'ny ora sy ny andro sy ny volana ary ny taona mba hahafaty ny apatelon'ny olona novahana zany reto de re novahana izy de taizy izy novahana eo amin'ny any efrata ozy izy ony lehibe zany de fantatsika zany ny hevitra n'le hoe arak'le nitenina teo ina moa ny hevitra le rivotra de hoe ny hevitra le rivotra de hoe ady fandravana fandringanana zany zay ny hevitra n'izay zany de eto amin'le trompetra fahenina zany zao de hoe efa afaka mitsoka am'izay zany reto le afaka vahina am'izay zany le anjely efatra amin'le fitsofana le trompetra fahenina mba hafato ozy izy ny ray apatelon'ny olona ozy izy amin'ny andro amin'ny ora amin'ny volana ozy izy zany hoe misy ady zany de misy fandravana zany io ka raha miresaka tsika aiza nefa izy ireo nodivahana de hoe amin'ny ony efrata ozy izy ony lehibe ozy izy zany hoe rano mandeha zany io efrata io de inona nefa ny hevitra n'le hoe efrata de efa hitatsika teo ihany ny hevitra n'le izy fa raha mijery kely fotsiny tsika tantaran'ny efrata de hoe aizany misy an'zany ony efrata zany ony efrata zany de any amin'ny faritra ny iraka iny no misy an'zany zany hoe any moyen orient zany no misy an'io ony efrata io de firenena maromaro no lalovan'izy io zany fa raha vao miresaka tsika hoe ony efrata de firenena anankiray tamin'ny andro fahiny zany tamin'ny andro ny antikité ny tena mibanao de izy io firenena io de ny babilôna satria io ny ony lehibe zay mandalo eo babilôna zany ary babilôna nanjaka tamin'iny toeran'iny izy mihitsy no nanjaka naneran-tany tamin'izany vanim-potoana izany zany dans l'antiquité tamin'ny andro fahiny zany de ny fanjakany royaume-ny babilôna zany na ny fanjakan'ny babilôna no nanjaka tamin'izany territoire zany zay nisy an'ilay ony efrata izany de mariana fa hoe ny fanjakana babilôna fahiny ankehitriny anefany satria raha miresaka tsika manao hoe le ony efrata zany maneo any babilôna le fanjakany babilôna natanjaka be fahiny de am'izao fotoana zao ihany ko raha miresaka zany tsika satria zay mihitsy le izy hoe ny fampianana boky ny apokalypsy de symbole représentative zany maneo zany izy de amin'ny maha symbole ny boky ny apokalypsy zany hoe codé zany ny zavatra ao anatiny eo de raha miresaka zany tsika le hoe efrata zany de maneo an'izy maneo an'ny fanjakan'ny babilôna zany iny raha raisina am'le fanjakana tany aloha ankehitriny anefany le ony efrata zany maneo an'izy ihany ko maneo an'ilay fanjakan'ny babilôna ihany koa le ara-paminaniana voalaza ao amin'ny soratra masina io le nyresahantsika le teo amin'ny trompetra fahadimy le hoe
ny seza fiandrianany bibidia satria bibidia manjaka amin'iny bibidia manjaka amin'ny tany rehetra manjaka amin'ny vaza-tany efatra zany hoe manjaka amin'ny tany zany ny fanjakany bibidia ka raha vao miresaka Eufrate zany dia fanjakany Babilôna zany no resahana eto fanjakany bibidia zany no resahana eto satria izy no manjaka teo amin'ity tany ity fantatsika tsara fa nomena an'izany lakile nomena le anjely ny latsaka avy tany an-danitra io anjely ny latsaka avy tany an-danitra io nefa dia vakitsika teto any koa hoe nomeny any bibidia ozy izy ny fanjakany izy nanome azy ny heriny nanome azy ny seza fiandrianany nanome azy ny voninahiny dia raha vao miresaka zany tsika hoe Babilôna ihany kosa dia naresahany mihitsy zany anatin'ny boky ny apokalipsy dia raha vao miresaka zany tsika le Eufrate eto dia ny vahoakany Babilôna zany no resahany eto satria inona ny hevitry ny rano any koa ao anatin'ny soratra masina ny hevitry ny rano dia hoe vahoaka betsaka efa ny anarantsika teto zay kody zay firenena maro olona avy tamin'ny samihafa fiteny zay zany no lazaina hoe raha vao miresaka ny hoe rano dia vahoaka betsaka firenena maro zay no resahana amin'izay kanefa ny zavatra nisy dia zao rehefa namaky tsika le toko fahafito teo dia inona ny zavatra resahana eo amin'ny andininy voalohany rehefa afaka zany dia hitako fa indreo nisy anjely efatra nitsangana teo amin'ny vaza-tany efatra niazona ny rivotra efatry ny tany mba tsy hisy rivotra itsoka amin'ny tany le anjely efatra nitazona naninona ny rivotra efatry ny tany ozy izy dia nefa inona ny zavatra resahana eto ho ny Eufrate ny resahana eto miresaka vahoaka atsika eto miresaka ny Babilôna atsika eto miresaka ny firenen'ny Babilôna zany tsika eto ka raha vao miresaka zany tsika hoe Eufrate dia inona ny asehon'izay zany maneho an'ny Babilôna zany zay dia maneho an'le Babilôna ara-panahy ny fanjakan'ny Babilôna zay ty vaza-tany efatra ty no anjakany zay zany io dia le vahoaka maneho an'le hony Eufrate ihany koa hoe rano vahoaka betsaka vahoaka maro firenena maro zay anjakany Babilôna izany ny zavatra misy anefa dia zao inona no noazon'ny reto anjely efatra reto ilay rivotra no noazon'le anjely efatra mba tsy hitsoka amin'ny tany izy na ny hazo na ny ranomasina zany hoe hisy ady zany hisy fandravana zany eto amin'ity tany misy atsika ty vokatry n'inona vokatry ny ady zany hoe la guerre est inévitable zany tsy azo ialana zany ny ady fa tsy maintsy isy zay ary rehefa raikitra io ady io zany dia araka le tenenina teo tsika moa nijery tany amin'ny rehefa mijery tsika zany any aty amin'ny trompetra dia ny zavatra hitantsika dia hoe ny ray apateliny foana ny resahana rehefa tonga tsika any amin'ny loza fito na kapoka fito dia miresaka tsika ny territoire rehetra no voasahana fa eto rehefa nitsoka le trompetra fahenina dia ny ray apatelin'ny olona ihany no maty ny vokatra le anjely efatra zay inovahana ireto zany amin'le rivotra zay netiny zany ny ray apateliny no maty fa vokatry n'inona maty n'iny izy ireo maty ny ady zany izy ireo vokatry ny famonoana zany izy ireo dia hitantsika eto angely izy eo amin'ny andininy fadimy amby folo ahoana izy amin'ny andininy fadimy amby folo dia novahana ny anjely efatra zay voahomana ho amin'ny ora zany hoe voahomana mihitsy zany izy ireo voahomana ho amin'ny ora sy ho amin'ny andro sy ny volana ary ny taona mba hahafato izy izy ny apatelin'ny olona dia amin'ny alalan'inona nefa zany no amonoana ny apatelin'ny olona rehefa novahana reto anjely reto dia amin'ny alalan'ny miaramila zany amin'ny alalan'ny miaramila amin'ny alalan'ny tafika zany ho famonoana hoe ny ray apatelon'ny vahoaka eto ambonin'ny tany io zany no tratra ny famonoana io zany vokatra ny ady zany sy ny fandravana amin'ny resaka gera zany no resahana eto dia zay ny teneny eo amin'le andininy fahinina amby folo izy manamarina zay hoe amin'ny alalan'ny miaramila zay dia hozy izy ary nisan'ny miaramila ny tsovalo izy izy dia roa alinalina na arenisany ao na ary nisan'ny miaramila tsovalo dia roa arinalina na arenisany ao dia toy izany lizy andininy fafito amby folo ary toy izao no nahitako ny tsovalo teo amin'ny fahitana izay nitaingina azy manam-piarovatratra tahaka ny afo sy ny ankita ary ny solofara izy ary ny lohan'ny soavaly dia tahaka ny lohan'ny liona ary nisy afo setroka ary solofara nivoaka avy tamin'ny vavany ity soavaly ity zany le
fitaovana hoentina miady ny soavaly zany de manana fiarovatratra ahoana izy teo manana fiarovatratra tahaka ny afo izy sy ny ankita ary ny solofara izy de toy izany le vaky teny maneo ary ny lohan'ny soavaly de tahaka ny lohan'ny liona ary misy afo setroka ary solofara mivoaka amin'ny vavany taizy ianao mbola nahita soavaly zany ka misy hoe afo setroka ary solofara mivoaka ny vavany de manana soavaly manana fiarovatratra tahaka ny ankita sy ny afo fa inona no sary asehoan'izany ny sary asehoan'izany de zao hoe fitaovam-piadiana satria faminan'iny ho hitan'ny jaonina io fitaovam-piadiana zay misy amin'izao fotoana zao ny resahan'ny jaonina eto zay tsy nisy tamin'ny andron'ny jaonina inona ny fitaovana hoentina miady tamin'ny andron'ny jaonina soavaly ingeny fitaovana hoentina miady ny zavatra taingenina amin'izao fotoana zao inona ny hoentina miady mitaingina tank blindé reny ianao taingina le amin'ny 4 rameur be jipy matanjaka be reny ianao hoentina miady feno misy mitrailleuse reny jipy blindé reny zany reny tank reny misy afo mivoaka amin'ireny mitifitra sy ny fitaovam-piadiana maro samihafa ny avion de chasse avion de guerre maro samihafa ny sambo de guerre rehetrarehetra izy daholo zany rehetrarehetra zany ny basy hoentin'ny olona misy afo mivoaka zany ka le fitaovam-piadiana amin'izao fotoana zao zany io resahan'ny jaonina io zany zay mihitsy le zavatra teneny teo averiko le izy teo andininy fa 7 ahoana izy izy ary toy izao no natahaka ny soavaly teo amin'ny fahitana zay nitaingina azy manam-piarovatratra tahaka ny afo sy ny ankita ary ny solofara izy ary lohan'ny soavaly de tahaka ny lohan'ny liona ozy izy ary misy afo setroka solofara mivoaka amin'ny vavana maninona zany hoe tahaka ny liona izy raha vao miresaka ianao hoe liona zany de ny liona maninona mamiravira ny liona mandrapaka ny liona ka rehefa maty n'io basy io ianao maty n'io reny bomba mipoka reny ianao maty ny reny missile reny ianao maty ny reny lance flamme reny ianao mandrapaka ange reny mamono reny manimba reny rehefa mijery reny ianao rehefa mijery ohatra hoe tantara arsivana guerre reny na mijery ianao film de guerre hitanao zany kibon'olona zany mivoraka ao mivoaka ny tsinain'le olona miparitak'erany eo amin'ny tany eo ny tsinainy tapaka ny tapany vatany iny tsisy ninona ntsony ny sasany tsisy tongotra ny sasany tsisy loha zavatra tena mahatsiraviny zany zay le hoe voaviravira tahaka ny voaviraviran'ny liona zany voaviraviran'ny liona satria tsy hoe mivavany tahaka ny liona ozy izy nefa inona ny zavatra mivoaka ao mivavany afo solofara ozy izy ary setroka ozy izy le fitaovam-piadiana hitantsika amin'izao fotoana zao zany io zavatra io zay tsy nisy tamin'ny andron'ny jaonina zany araka ny tenentsika teo hoe ao ny basy le mitrailleuse reny zany ao ny tank ao ny canon ao ny zay mety fitaovam-piadiana maro samihafa ny mortier zany le asiana grenade reny ao ny zavatra maro samihafa amin'izao fotoana zao misy karazany fitaovam-piadiana tsy takatry ny saina misy karazany fa zay zany zavatra resahana io mikasika ny fitaovam-piadiana zay misy amin'izao fotoana zao ny zavatra misy anefa de zao amin'ny 9:20 daholo izy izy ireo loza 3 ireo dia ny afo sy ny setroka ary ny solofara izay mivoaka avy tamin'ny vavany ozy izy avy tamin'ny vavan'le soavaly zany avy amin'le fitaovam-piadiana zany io zany na mety tank io na mety bateau de guerre io na mety jeep io na mety avion de chasse io na mety sous-marin nucléaire io reny bomba latsaka avy eny amin'ny avion reny sy ny karazana de ahoana ozy izy teo ireo loza 3 ireo dia afo setroka ary solofara izay nivoaka avy tamin'ny vavany ozy izy no nahafaty ny hampatelon'ny olona fa zany inge ny zava-misy amin'izao fotoana zao e de aiza ny tratran'io ny hampatelo ny mponina ambonin'ny tany ny tratran'io loza io zany fandringanana io faty olona vokatry ny ady zay misy amin'ny firenena zay misy
dia ny ray pateliny eto amin'izao tontolo izao nitratrany io dia toy izany le vaky teny eo amin'ny andininy fa eo amin'ny tsy hoe toy izany faverenantsika ilay andininy fadimy amby folo dia teneniny ahoana izy izy dia novahany ny anjely efatra izay voaomana ho amin'ny ora sy ny andro sy ny volana ary ny taona mba hahafaty ny hampateliny olona rehefa novahana reto dia voaomana ho amin'ny inona izy izy ho amin'ny ora ho amin'ny andro sy ny volana ary ny taona hampafaty ny hampateliny olona amin'izao fotoana izao tsy misy ora ray na andro na volana izay tsy misy ady maneran'ity vazatany ity fa ny ady dia misy tena misy amin'izao vanim-potoana izao zany raha jerentsika fotsiny ohatra zao ny zavatra misy amin'izao fotoana izao eo ny guerre any Ukraine eo ny guerre any Yemen eo ny any Libye mbola tsy vita hatramin'izao fa tsy aserefa zareo mivaovao antsony zany nefa mbola misy zany hatramin'izao firenena mbola tsy milamina hatramin'izao eo le vao mipoaka farany teo ny any Soudan zavatra nisy tany Soudan dia zao nisy général anankiroa nanonga mpanjakana rehefa voonga ny fanjakana dia le général anankiroa ndreny niady fanjakana rehefa aveo dia niady dia mitsoaka ny mponina ho aminy lozange zany ny zava-misy zany sy any amin'ny toerana maro samihafa zany zay tsy tenenina tsony zany eo ny guerre any Israel sy ny zareo palestiniana hatramin'izao mbola tsy vita mifanafika foana hatramin'izao adiny resaka miaramila zany mbola misy hatramin'izao zany izany vaovao zany dia hitantsika zany na any amin'ny réseaux sociaux amin'ny internet zany na enontsika amin'ny radio zany na amin'ny télévision zany dia maheno sy mahita n'izany vaovao zany tsika raha raisitsika fotsiny vokatra n'io ady io zany raha ataontsika hoe tsika tsy jery ny ady tany aloha fa ataontsika hoe nanomboka tamin'ny première guerre mondiale ny olona maty tamin'ny première guerre mondiale tamin'ny 14-18 zany tamin'ny 1914 sy hatramin'ny 1918 nisy n'izany ady zany ny olona maty tamin'izany 8 à 10 millions de morts ny olona maty tamin'izany 8 à 10 millions de morts be dia be nge zany tamin'ny deuxième guerre mondiale tamin'ny 1939 à 1940 zany raha io zany no jerentsika eo ny olona maty tamin'izany 50 millions à 78 millions de morts 50 millions à 78 millions de morts be dia be nge zany dia amin'izao fotoana izao araka resantsika ny gera rehetra zay misy maneran'ny vazatany efatra misy zany fa zay le izy hoe ny ray apatelo ny maty zany mbola zay zany misy hatramin'izao mbola ny ray apatelo ny maty ny any Afrika moa dia efa tsy tenenina intsony inona ny zavatra misy any Afrika tany Afrika nge ny firenena frantsay no nanjaka tany Afrika fa amin'izao fotoana izao voadaka ny firenena frantsay ny Afrika miala tany satria alefan'ny Rosiany ny miaramilany le mercenaire hoe Wagner mandroaka ny miaramila frantsay miala any dia presque miala any dia presque lasa miaraka amin'ny Rusia daholo zao ny akabeazan'ny firenena afrikana vokatra an'izany miteraka ady zany rehetrarehetra zany inona natonga ny ady any Ukraine io efa ny fanarahana zany efa fanarahana tamin'ny fahavitan'ny deuxième guerre mondiale ny fanarahan'ny firenena matanjaka zany niaraka tamin'ny Rusia niaraka tamin'ny OTAN fanarahana tamin'izany hoe tsy mahazo mihoatra makany amin'ny territoiran'ny sovietika taloha intsony zany ny faritanin'ny OTAN nefa ny zavatra inona nataony zareo nitariny territoiran'ny OTAN tezitra ny Rusia hoe ahoana tia zavatra ataonareo ity nareo tsy manaraka ny fifanarahana zay ny fanaovantsika raikitra ny ady dia rehefa raikitra ny ady dia hoe i Poutine zany tena diable amin'ity zavatra ity dia alofa izy ny tena dia mivoy daholo ny vaovao manerana an'izao tontolo izao hoe tena Poutine ny ratsy nefa zareo tsy manaraka le rafitra io moa zany rehefa raikitra ny ady zany samy ratsy daholo satria samy mamono fa ny zavatra misy dia zao hoe vokatry ny tsy fanarahana le izy dia raikitra ny ady satria nahoana efa zay zany le faminan'iny tsy maintsy misy zay ady zay zany miresaka tsika ny any Chine miakatra ny firenena sinoa zao izy mantsy zao ny deuxième économie mondiale kanefa ny sinoa dia zao ozy ny sinoa hoe anay Taïwan dia rehefa miteny izy hoe anay Taïwan dia efa tonga izy amin'ny miaramilany manao exercice militaire izy manodidina ny Taïwan mizongozony zao tontolo izao io raikitra ty ady ty
matahotra mihitsy zao tontolo zao nipoahany zany troisième guerre mondiale zany vokatra n'izany zavatra zany dia ny resaka terrorisme moa tsy tenenina ntsony ireo miaramila zay milaza zao hoe état islamika zany zay miasa ny Afrika miasa ny Moyen-Orient iny amin'ny faritra arabo iny zany efa tsy tenenina ntsony zany dia izany rehetra zany nefa dia zao hoe zany niady efa misy amin'izao fotoana zao fa ireo ady zay mety hipoaka zay tena tahorana zany dia io le ady any amin'ny faritra Azia iny zany any Chine Taïwan zany io zany tena tahorana ny any Corée du Nord koa atahorana mafy koa ary ny Iran ihany koa ny Moyen-Orient dia tena tahorana mafy satria raha vao reo zany ny tena raikitra zany dia atahorana hipoaka le troisième guerre mondiale zany vokatra ny ady nefa inona ny zavatra misy ny ady nge zao tsy hoe tamin'ny andro taloha hoe rehefa raikitra ny ady dia eny amin'ny champ de bataille no mandeha amin'ny toerana iadina no raikitra ny ady hoe mifanao fotoana amin'ny toerana anankiray dia raikitra ny ady fa ny ady dia tonga amin'ny tanàna ny ady dia misy zany ny victime collatéral ao anatin'izay zavatra izay dia iny ireo victime reo zany le olona tsy maninona ny lasa maty ny ray aman-dreny ny zanaka reny ny lasa maty mitsoaka amin'ny ady miaraka amin'ny entana vokatry le ady zany zay zavatra zay dia inona ny mety mahatonga an'izay ao ny resaka attentat ao ny resaka explosif na reny missile alefa reny ohatra zao amin'ny firenen'Israely dia tsy tapitapika eo rehefa mihetsika ny andron'ny palestiniana dia mandefa rokety izy amin'ny mandefa le mortier lance grenade reny izy alefany any Israel zany zavatra misy dia mahavoa civil daholo inge zany dia tezitra koa ny israeliana mamaly fa raha ataontsika hoe rokety ataontsika hoe rokety roapolo ny alefan'ny palestiniana ny azo amanjato ny alefan'ny azo ny bomba poka ny ane dia maty be dia be koa ny ane palestiniana avy io vokatra n'izay zavatra zay ka zay zany le izy fa zao le izy ny zavatra misy dia zao hoe ny escaladin'le violence zany na hoe le resaka hoe ny faharatsiana amin'ny resaka hoe ady zany efa tena miavosa amin'izao fotoana zao ka tsy voatana intsony zany io dia io zany mety hahatonga le hoe troisième guerre mondiale zany satria rehefa tsy ho voatazona intsony io dia hipoaka ny bomba nucléaire ho alefa ireo firenena matanjaka rehetrarehetra reo nefa dia manana bomba nucléaire daholo reo ary amin'ile resaka guerre ny Ukraine amin'izao fotoana zao dia ny Russie efa manao foana mampitandrina foana zay nge manana arme nucléaire fa mitandreminareo fa mampitandrina zany hoe io zany mety hipoaka amin'ny fotoana tsy ampozina mihitsy zany io mety hipoaka io zavatra io zany io bomba nucléaire io satria samy manana daholo ka fa raha io no mipoaka vitany amin'ity planeta tany ity fa zao tsika mbola trompetra ny tsofina dia amin'ny mahatrompetra tsofina azy dia zao ray ampateriny ihany aloha fa rehefa tonga ny any amin'ny loza rehefa resaka loza amin'izay tsika fampitahana nyity trompetra fahiny ity amin'ny loza fahenina ny amin'ny kapoaka izay araraka zany dia tsisy fanafa ntsony io zany dia rehefa tonga nefa zay dia inona ny zavatra mitranga manambara ny fiavian'i Kristy zay zavatra zay satria any amin'ny fiavian'i Kristy dia zao ho levon'ny afo ny tenany zavatra rehetra amin'ny fiavian'i Kristy ho levon'ny afo io amin'ny fiavian'i Kristy dia raha iresaka kely fotsiny tsika satria resaka fitaovam-piadiana mantsy no resahantsika eto zany miresaka tsika resaka hoe fitaovam-piadiana dia ho resahantsika eto koa hoe inona ny fitaovam-piadiana zay misy amin'izao tontolo zao ary manahoana ny vokatry ny fanimbana amin'ny alalan'izany fitaovam-piadiana zay misy amin'izao fotoana zao dia mandray ohatra fotsiny tsika raisitsika zany tamin'ny deuxième guerre mondiale rehefa nanafika ny Américaine ny Japonais zany tao amin'ilay hoe Pearl Harbor zany dia mibombarde ny Japonais daholo ny avion ny bateau de guerre ny Américaine sy ny base militaire atao zany potika tanteraka mihitsy tezitra mafy ny Américaine dia ino ny zavatra nataony Américaine zareo moa efa navita nanamboatra les bombes nucléaires
nalefany zareo tany Hiroshima sy tany Nagasaki nalatsany bomba nucléaire. Io bomba nalatsany io dia antsoina hoe bomba A ny anaran'izy io. Rehefa nalatsany ilay izy tao Hiroshima tamin'ny 6 août 1945, zay zany nandatsahany anazy. Ao anatin'ny 3 secondes fotsiny, ao anatin'ny 3 secondes 140 000 morts ny maty. Ao anatin'ny 3 secondes 140 000 morts ny maty. Dia ny territoire ny poahany zay tao Hiroshima zany io resahako io, ny territoire ny poahany zay ao anatin'ny toerana 40 km² ny tratran'izay bomba zay. 40 km² ngezangezany. Raha eto Frantsa zany ny raisina dia iza ny territoire 40 km² zany. Ohatran'le tanàna tsoina anankiray hoe Dijon. Zay ny 40 km². Potika zany Dijon ray manontolo tratran'ny bomba A. Dia Hiroshima zay ny haben'ny Hiroshima tamin'ny 1945 io, potika tanteraka. Nalazaka zareo koa le tao Nagasaki zany, ohatr'izay ihany koa ny fahampitehany zany. Io nefa zany le resaka hoe avy amin'inona nefa ny nanaovana an'izany bomba zany. Fahendren'olombelona zany no nanaovana an'io, io bomba io. Reny fahendrena reny nefa nomena reny, fa tsy hoe ny olombelona ny tena endry, fa nomena reny fahalalana sy ny fahendrena reny. Fa ny zavatra misy dia zao, avy amin'ny olon-kendry anankiray no nazonan'ity bomba nucléaire ity. Misy olona anankiray antsoina hoe Enrico Fermi ny anarany. Io Enrico Fermi io nahazo prix Nobel de physique izy io, zany hoe olona manam-pahaizana zany izy ity. Dia niasa izy tamin'ny resaka an'izany hoe réaction en chaîne zany. Zany réaction en chaîne zay zany no ny anarany, zay zany no asany recherche nataony zany. Zay io réaction en chaîne io azony avy amin'le hoe fission nucléaire zany. Zay no nanaovany azy. Sika tsy hiditra dita amin'izay fa zay zany no recherche nataony, ny fianarana nataony. Dia rehefa hitany zany io zavatra nataony io, dia nisy physicien hafa ihany koa anankiroa. Antsoina hoe Léo Szilard zay sy Eugène Wiener zay ny anarany. Dia ireto zany no nahitan'io recherche nataon'le Fermi io tamin'ny 1939, alohan'ny nandatsahana le bomba nucléaire zany io. Tamin'ny 1939 nahitan'io recherche io zany reto physicien anankiroa reto, dia lasa izy nandefa taratasy tany amin'ny président américain tamin'izany vanim-potoana izany, zay antsoina hoe Roosevelt ny anaran'le président américain. Dia nandefa taratasy tany amin'io président américain izy, ary Einstein zany nanao siny koa tao anatin'io taratasy io. Einstein zany olona manam-pahaizana be tamin'izany fotoana zany, ary toteny zany. Ka rehefa nitsondriny Einstein signature ny taratasy nalefan'izy reto, dia neken'ny président américain zany, satria ny zavatra nisoratany zareo tao dia hoe amin'ny alalan'ny recherche nataon'ny Fermi dia afaka manao fitaovam-piadiana vaovao tsika mahery vaika, dia tena mahery vaika hozy izy. Dia rehefa voarainy Roosevelt le izy, dia nanaiky Roosevelt hoe ay ho ataontsika zany zay arma zay. Dia io le antsoina hoe projet Manhattan zany tany États-Unis. Io le antsoina hoe projet Manhattan. Inona moa ny efen'le recherche nataon'le Fermi ity? Ny efen'izy io zany amin'le hoe fission zany, mahatonga le hoe réaction sy le hoe réaction en chaîne zany. Dia io recherche nataony io zany miteraka énergie ngeza be izy io. Zany hoe misy puissance ngeza be zany no entin'izy io. Dia io ny ampiasaintsika amin'izao fotoana zao raha mijerytsika reny centrale nucléaire zany aty amin'ny tany mandroso, ahafahana mamoaka énergie azahoantsika électricité. Dia amin'ny alalan'io réaction en chaîne io sy fission io zany no azoantsika an'io énergie be io amin'ny resaka centrale nucléaire izany. Raiky tsara zany le projet Manhattan. Dia ny Américaine name vola be mihitsy, tena hoe gros moyen zany nampiasain'ny Américaine tamin'le izy. Satria ny embauché olona 130 000 izy no nampiasaina tamin'izany. Nanao usine be dia be izy mikasika an'izany zavatra zany. 2 milliards de dollars ny vola nampiasainy hanamboarana an'io bomba io fotsiny zany. Raha ampoarina amin'izao fotoana zao, satria efa tamin'ny 1939 zany, raha ampoarina amin'izao fotoana zao, satria tia notiny raisiko ity zany tamin'ny 2017, dia raha amin'ny 2017 zany no
nataony équivalence zany 2 milliards tamin'izany vanim-potoana zany 28 milliards am'izao fotoana zao zany $2 ny vola lany nanaovana zany fitaovam-piadiana zany inona nefa ny antony anaovana an'izany aminona olona nge zany fitaovam-piadiana aminona olona zany de tao anatin'izany ihany koa fitrandramanà uranium satria ny uranium zany no afahana manamoatra ny bomba io zany tamin'ny 1943 nefany inona ny zavatra nisy vita zany le bomba ka rehefa vita io de fantatsika ny toyany tamin'ny 1946 nalatsaka izy io tany Hiroshima sy Nagasaki izany taorina kelin'izay nefa de zao inona ny zavatra nitranga no avaozany zareo indray io bomba io satria nisy olona anankiray niasa tao anatin'le projet manatanina zany antsoina hoe Edouard Teller zay ny anarany izy zany nahita hevitra nanao hoe afaka mbola perfectionner-tsika io bomba io afaka mbola ampitombotsika ny herin'io bomba io de io rehefa hitan'zareo zany hoe afahana mamatombony herin'le bomba de zay le antsoina hoe indray bomba asitra indray zany ny antsonan'izay bomba zay na le hoe bomba à l'hydrogène izany ka raha hitatsika zany fa ny zavatra tena tian'le Edouard Teller atao de hoe mba ampitombona ny herin'le bomba de hoe atambatra hozy izy ilay réaction de fission zany tamin'ny alalan'ilay Fermi atambatra hozy izy réaction de fission am'le réaction de fusion ka raha efa hitatsika zany le réaction de fission zany mame énergie misy hery matanjaka be zany mivoaka ao anatin'izy io zany fa le réaction de fusion zany mbola mahery lavitra no le teo aloha zany rehefa atambatra le izy roa reo zany de hitatsika ny eferin'izay zavatra zay satria ireo no miasa amin'ny centrale nucléaire amin'izao fotoana zao azontsika herinaratra zany aty amin'ny tany mandroso ka raha mijery zany tsika reto centrale nucléaire manerana n'izao tontolo zao reto eto Frantsa fotsiny efa be de be izy ny eto fa bomba retardement zany reo zany zavatra mety hipoaka amin'ny ora tsy ampozinao reo ary raha reo no mipoaka de tsy haintsony nefa rany efa nisy ange nitrangy tany amin'ny État soviétique nisy zany amin'le hoe Tchernobyl rehefa nipoaka le centrale nucléaire tany Tchernobyl inona ny zavatra nisy tany ny zavatra nisy de zao hoe potika tanteraka ny toerana zay nisy ny population teo amin'le toerana ary vokatra ny radioactive zay nivoaka tao anatin'izay zavatra zay zany amin'le resaka hoe nucléaire zany de nitondra fahasimbana zavatra be deabe na eo amin'ny tany na eo amin'ny sakafo hoanina na eo amin'ny ara-pahasalamana zay tsy maty zany de le territoire zany tsy azo ny ainana intsony ary tsy azo hipetrahana intsony potika tanteraka satria misy conséquence be zany hoentin'izay zavatra zay de inona ary ny zavatra nisy satria zay zany na zavatra nataon'le Teller zany natambany zany le réaction anankiroa le hoe fission sy le fusion natambany reo zany anamboarana le hoe bomba H zany na le bomba hydrogène de rehefa natambany reo de inona ny zavatra nitranga ny fipoakan'io zany moa de zavatra zany de zao hoe matanjaka be tsy takatry ny saina zany io alefako tsika amin'ny sary eto hoe ohatrany ahoana zany efen'le bomba zany de ahoana ny efen'le bomba H le efen'le bomba H zany le bomba zany mipoaka izy de hitatsika ny velaran'le afo entiny zany sy ny hery entiny de rehefa alefatsika zany le sarin'le bomba H ihany koa fa mivelatra lavitra ary ngeza lavitra ny haben'le izy de raha raisina fotsiny ohatra hoe le bomba nalatsaka tao Hiroshima le bomba zany satria raha mijery zany hoe ahoana moa fijerenan'ny herin'le bomba zany de misy fomba fijerena azy de ny mesure zany de hoe ny herin'io bomba io zany refesina amin'le hoe kilotonne no hijerenan'ny puissance an'le bomba zany de raha ny bomba nalatsaka tao Hiroshima izy ny puissance an'ino izy de eo amin'ny 12 à 18 kilotonne ny heriny zany de ny nalatsaka tao Nagasaki teo amin'ny 18
et 23 kilotonne zany hoe somary mbola nahery zany le teo Nagasaki raha oharina am'le tao Hiroshima. Raha raisina fotsiny nefany 1 kilotonne 1 kilotonne ny zavatra nalatsaka tao Hiroshima de hoe 12 à 18 kilotonne natao Nagasaki de hoe 12 à 23 kilotonne. 1 kilotonne fotsiny nefany mame une tonne de TNT. Zany une tonne de TNT zany TNT anankiray ohatra ny vaingana savony anankiray iny ataontsika ohatra ny palmolive anankiray ohatra ny abeana savony ray zany TNT zany. Nefa 1 kilotonne zany 1000 tonnes na TNT zany. De raha raisina zany ohatra hoe ny rivotra hoentin' zany bomba zany le hoe bomba nucléaire zany ny rivotra hoentin' zany 200 km/h ny rivotra hoentin' zany. Ny hafanana hoentiny mandoro zany io hafanana io 280 millions de degrés zany ny hafanana hoentin'le bomba. Ao anatin'io bomba io nefany de misy radioactive io le nucléaire zany misy radioactive na 3000 tonnes ao anatin'ny bomba anankiray. Misy radioactive na 3000 tonnes ao anatin'ny bomba anankiray nefa 1 milligramme amin'io 3000 tonnes na radioactive io fotsiny 1 milligramme am'le 3000 tonnes zany de efa mahafaty olona anankiray. 1 milligramme mahafaty olona anankiray lozange zany raha olona. De eritrereto am'izay hoe ohatry ny ahoana ary zany ny puissance an'le bomba H raha zany ny puissance an'le bomba. Le puissance an'le bomba efa tsy toko tsy foroana efa tsy hainao tsony ny heriny. Nefa le bomba H mbola lehibe lavitra noho le bomba. De le bomba H ny puissance an'le bomba de zao hoe ny puissance an'le bomba H 2400 ny bomba A zany vao mahafeno bomba H anankiray. 2400 na bomba A zay vao mitovy hery amin'ny bomba H anankiray. Nefa io mbola tsy nampiasana teto ambonin'ity tany ity. Raha io zany miasa de hono tsy hay tsony ny farany zao tontolo zao. De ny pire nga mbola zay ihany fa rehefa nanao an'ireo bomba reo ny Amerikanina. Satria ny zavatra misy de zao zay manana ny arme nucléaire zany no mifehiny zao tontolo zao satria zay tiany petanany iny ke te azo mipetahany. Zay no natonga ny firenena maro samihafa samy lasana samy nanamboatra daholo rehefa avy eo. Satria raha manana ny arme nucléaire io ohatra atao hoe ny Amerikanina rery manana an'io potika daholo ke zao rehetra zao. Zay no mahatonga an'io Corée du Nord mbola tsy potika hatramin'izao. Na de tsy tian'ny firenena occidental ary satria nahoana manana bomba nucléaire izy. De fatany zareo tsara fa raha hoapoakany zareo hoe andefasany zavatra ao Corée du Nord andefasany Corée du Nord koa izy de avitany adalany de tsy masamy izy. Zany hoe le bomba le fananana le bomba nucléaire zany manao équilibre de pouvoir. Lasa ohatrany hoe mba misy équilibre ihany zany. Satria raha zany de samy manao ny ataony daholo ny firenena matanjaka angiza be reo zany. Fa rehefa nanao andreo ny Amerikanina de nanao koa ny firenena matanjaka teto Europa zany. Fa ny Russie tsy manaiky-gisitra. Inona zavatra nataon'ny Russie? Taorian'ny fotoana nanaovan'ny Amerikanina n'io bomba io zany na re bomba H reo. De nanao bomba ny Russie. Ny azy indray natsoiny hoe bomba tsara no nantsoiny anarany. Io bomba tsara io zay nataon'ny test tamin'ny 1961 nanaovany an'le test. De rehefa nataony le test fa ny puissance an'le bomba teo raha mijery tsika aloha ny puissance an'ny bomba A. Puissance an'ny bomba A hitantsika teo hoe 12 à 18 kilotonnes ny puissance-ny. Fa ny puissance an'ilay bomba tsara ty 57 000 kilotonnes ny puissance-ny. 57 000 kilotonnes ny puissance-ny. Izany hoe 4000 fois de la bombe d'Hiroshima. 4000 fois ny bomba n'Hiroshima ny heriny zany. Izany hoe 2 fois ny bomba A zany, 2 fois ny bomba H zany ny puissance an'le bomba tsara. Zany hoe mbola matanjaka indroan'le bomba H zany ny puissance an'ilay bomba tsara zany. Ny nuage zay hoentiny zany ny setroka zay hoentiny izy io zany ny diamètre n'izay setroka zay zany ny velaran'ny setroka n'izy io mahatratra 100 km de diamètre ny setroka hoentiny. Rehefa izy mipoaka iny miabakabaka iny zany 100 km de diamètre ny habeny eny amin'ny abakabaka iny.
À l'inverse d'une bombe A, bombe atomique, dont l'explosion repose sur la fission de noyaux atomiques, une bombe H, bombe à hydrogène, utilise essentiellement le principe de la fusion nucléaire. Il s'agit de faire fusionner des isotopes de l'hydrogène. L'explosion d'une bombe H se déroule en 2 étapes. La fusion libératrice d'énergie n'intervenant qu'après une série de fissions qui permettent d'atteindre les températures extrêmement élevées nécessaires à la réaction. Le tout en une fraction de seconde. La bombe H ou bombe thermonucléaire libère une énergie similaire aux températures et aux pressions en œuvre au cœur du Soleil et considérablement plus importante que les bombes atomiques larguées en 1945 sur Hiroshima et Nagasaki par les Américains. La puissance d'une bombe A se mesure en équivalent de milliers de tonnes de TNT, celle d'une bombe H en équivalent de millions de tonnes de TNT. À ce jour, aucune bombe H n'a été utilisée en dehors de tirs d'essai. Les Américains ont été les premiers à en faire exploser une en 1952 dans les îles Marshall en plein océan Pacifique. Les Soviétiques leur ont emboîté le pas un an plus tard avant de mener l'essai le plus puissant jamais réalisé en 1961, le Tsar Bomba au-dessus de l'Arctique. Ils ont été suivis par le Royaume-Uni, la Chine, puis la France. Loza nge zany ny reto zany ny fitaovam-piadiana hoentina zany fitaovana ataon'ny satana nge zany. Andriamanitra ve amenao fahendrena hoe anao manaovan'izao anao hamonoana olona fa fahendrena hoentin'ilay avy amin'ilay ratsy zany fahendrena zany famonoana zany. Raha nijery sika avy amin'ilay valala ny voaka avy tao amin'ilay lavaka tsy hitanono miendriky ny soavaly hoentina miady ny voany tao. Dia izy ireo navelam-panaitaina ozy izy fa tsy hamono. Ary izy ireo le valala ozy dia manana nify vy ozy izy tahaka ny nify ny liona. Fa eto indray le miaramila zany dia zao. Ny vavany izy tahaka ny vavan'ny liona fa vao mivavany ozy izy misy ny heriny dia mivoaka afo ozy izy mivoaka setroka ozy izy. Aminona ny olona ozy izy. Da vao mivavany no nivoahan'izay zavatra zay zany. Dia inona nefa no zavatra asehon'izay? Zavatra asehony dia zao hoe io fitaovam-piadiana izay misy amin'izao fotoana zao io. Avy amin'ilay ratsy no hiaviany io fa tsy avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy hamorona zavatra mihitsy hoe andeha hamonoana olona zany. Fa satana no manao an'izay dia mampiditra ny sainy zany any amin'ny olona ndao manaova bomba zao hamonoana olona. Andriamanitra ve dia teny hoe manaova bomba hamonoana olona ry? Ny olona matiny zany zavatra izany. Raha raisitsika fotsiny satria tsika miresaka mantsy le hoe bomba nucléaire zany dia ao anatin'ny resaka nucléaire misy an'ilay hoe radioactive zany. Dia io radioactive nefa io tena mamono olona mahatsiravina mihitsy io. Dia ao anatin'ireny centrale nucléaire reny amin'ny alalan'le réaction de fission zany sy le fusion ny fitambaran'ireo zany dia ao anatin'ireny centrale nucléaire reny misy an'izy io ihany koa zany. Tahaka an'ilay ao anatin'le bomba reny zany dia misy an'izay koa anatin'le centrale nucléaire izay azahoana électricité amin'izao fotoana zao. Dia raha jerentsika fotsiny satria ny zavatra nisy tamin'ny 2011 tany Japon zany. Dia nisy inona tany Japon? Nisy an'ilay horohorontany zany tany an-dranomasina tany. Dia rehefa nisy horohorontany io dia nitondra tsunami ilay horohorontany. Zany hoe nisy vagy be zany niakatra tamin'ny tany. Nandrakotra an'ilay tanàna iray manontolo ilay antsoina hoe Fukushima. Tany Japon nisy an'izy io. Eo Fukushima nefa nisy centrale nucléaire teo Fukushima. Rehefa tototra niakatra ny ranomasina dia tototra le centrale nucléaire dia lasa problème be izy satria nipoaka le centrale nucléaire. Rehefa nipoaka le centrale nucléaire dia nivoaka zany inona tao? Nivoaka le radioactif tao anatiny. Dia nivoaka anakaiza iny? Nivoaka niraraka tany amin'ny ranomasina iny. Nanimba ihany koa ny setroka voakany iny satria miakatra eny miabakabaka iny dia tonga aty amin'ny zavatra ambolenao zany iny zavatra iny. Zany hoe le particule iny zany ohatran'ny hitanao vovoka kely reny rehefa mijery ianao ohatran'ny hoe misy vovoka dia tarafinao amin'ny jiro dia misy particule, iny le particule zany iny. Dia reny vovoka reny nefa milatsaka amin'ny tany izay ambolenao iny zavatra iny. Mahazo tonga amin'ny fofinain'ny olona ihany koa no miditra any ambavorin'ny olona iny zavatra iny. Zany hoe manimba ny zavatra anaty ranomasina zany iny, manimba ny zavatra etỳ an-tanety zany iny.
de ireo manam-pahaizanareo nefany a ny fomba indray zany imezurena an'le radioactivité zany fomba imezurena zany an'le radioactivité de amin'ny alalan'le hoe unité sieverte zany no ijerena an'izy io zany. Io zany ijerenan'le hoe exposition ny olona zay tratran'ilay radioactivité zany tam'le déchet nucléaire zany raha zay ny azo ilazana anazy. De raha ho an'ireo mpandinika zany miasa amin'le nucléaire amin'le hoe IRSN ho an'ireo mpandinika miasa amin'io de hoe 1 millisivert ozy izy par an zany ny taux de radioactivité tokony hoe ho amin'ny olona anankiray zay miasa amin'ireny toerana ohatra hoe centrale nucléaire reny zany. Zay zany tokony maximum tokony ho amin'ny olona anankiray. Fa raha vao mihoatra an'izay zany izy dangereux be ho amin'ny olona anankiray zany izy raha vao mihoatra an'izay hoe 1 millisivert zay. Ny zavatra nisy anefa tao amin'le centrale nucléaire tany Fukushima rehefa nipoaka le izy teo de nisy olona niasa teo niezaka zany ny contenir an'le radioactive mba tsy voaka tao. Niasa tao zareo zany mba tsy voan'le radioactive tao zany. De zareo miasa ao ty nefany ao anatin'ny 1 heure zareo niasa tao 1 millisivert par heure no tratra tao amin'zareo nahazo an'zareo zany nahavoly vatan'zareo. 1 millisivert par heure no nahatratra an'zareo. Izany hoe niazo ny zavatra tokony ho azon'zareo indray mandeha isa-taona zany isan'ora ny nazony an'izay. Tao Fukushima loza nge ny vokatra an'izany reto. Loza be ny vokatra an'izany zavatra zany. De nihoatra lavitra zany nahazo an'le olona tratran'le contamination. Nihoatra lavitra ny zavatra nahazo anazy. De rehefa nihoatra lavitra ny contamination nahazo anazy de inona ny vokatra an'izay zavatra zay? Ho an'ny olona zay tratran'le radiation zany. Tratran'le radiation le nucléaire zany de inona ny vokatra ny zavatra zay? Raha amin'ny fotoana fohy de mitondra nausée io zany, satria maloloy de mandoa ianao. Na mitondra ihany koa hoe brûlure, hoe mainy vatanao zany. De raha ohatra ianao tratrany dose fotsiny raha isika le dozin'le nucléaire zany, atao hoe 3 millisivert ny azonao de tratra menamena be daholo ny vatanao ray manontolo iny. Raha vao mitombo indray 7 à 10 vert ny azonao de miepaka daholo ny vatanao ray manontolo iny zany miepaka daholo iny. Raha vao 10 vert indray ny azonao de tonga de manino ny tissu anao rehetrarehetra zany maty. Ny tôlanao maty. Maty zany ny tôlanao, maty ny tissu anao. De amin'ny fotoana raha fotoana lava no azonany zany zavatra zany de inona zavatra mitranga? Mahavony cancer, mitondra cancer zay zavatra zay. Cancer ana thyroïde mahazo anao, cancer ny tôlana mahazo anao, cancer ny ra mahazo anao. Ny zaza any amboaka tonga de tratran'izy io zany, contaminé tratran'izy io ihany koa. Satria zavatra foanao zany le izy de miditra makany amin'ny poumon anao zany izy io. De na ihany koa amin'ny alalany satria ny amin'ny abakabaka le izy de rehefa mirotsaka ny orana de hoentin'le orana le izy de miditra any amin'ny tany le izy. De na makany amin'ny ranomasina ihany koa. De ohatran'le tany Japon zao ny zavatra nisy rehefa nilatsaka any amin'ny ranomasina le izy de simba ny zavatra tany anaty ranomasina. De rehefa ety tanety ny zavatra ambolena, mamboly voatabia anao, voatabia kely ohatran'iny fantatsika ny voatabia ohatr'izay angambany abeny. Fa mahazo voatabia ngeza be izy tsy haiko ohatrany ahoana voatabia ohatr'izany ny azony. Mamboly voankazo izy de zavatra tokony ohatr'izay ny abeny lasa ohatr'izay ny abeny. Vokatry le radioactive zany, vokatra an'izay zany de lasa zay ny zavatra misy fahasimbana zany. De lasa sampona ihany koa ny zaza mivoaka voateraka avy any Kibo any vokatra an'izany zavatra zany. Zay moa mikasika an'iny zany fa ho ajantsika eo ny lesona amin'ity tapany maraina ity de toizantsika izay amin'ny tapany arivy. Fa inona mahatonga antsika miresaka an'izany hoe zany ny zavatra ataon'ny zanak'olombelona. Hoe manao ny olombelona fitaovam-piadiana hamonoana.
fantatsika ny heriny zany fitaovam-piadiana ataony zany ampiasainy ihany koa zany amin'ny resaka hoe azahoana herinaratra zany dia ataony amin'ireny centrale nucléaire reny zany nefa reny raha mipoaka reny dia tsy fantatra ntsony ny fifarana ireo zavatra mahazo amin'ny Madagasikara moa tsy fantatra zany fa ty-Petraranomasina ianao zany ohatra zao ny tenako fotsiny za tratran'le allergie n'le resaka hoe rhume de foin zany dia io allergie io zany amin'ny resaka ohatra hoe mihinana voankazo ianao dia tonga dia mangididy ny lanilaninao mangididy ny masonao satria nahoana efa contaminé misy contamination zany le voankazo iny amin'ny produit izay ampiasainy zareo misy produit chimique ampiasainy amin'ny resaka fambolena zany hoe fahasimbana ange zany imagine hoe zany fotsiny dia imagine hoe ny vokatra n'le radioactive zany dia tsy fantatra ntsony na ny zavatra voakan'ireny centrale nucléaire iny ngerany tsy fantatra fa mety afeniny mety mitondra zavatra ratsy amin'ny lafiny ara-pahasalamana zany fa vokatra n'izany rehetra zany io fa zay na mikasika an'io fa tsy ho lava resaka fa ho toizantsika amin'ny arivany lesona mikasika an'izay toy an'ny lesontsika zay amin'ilay trompetra fahenina mikasika ireo hoe loza zany vokatry ny ady vokatra ny fitaovam-piadiana zay misy manerana an'izao tontolo zao ary hitantsika hoe ny ray apatelo ny maty manerana an'izao tontolo zao fa ny ray apatelo ny maty manerana an'izao tontolo zao rehefa tonga tsika any amin'ny loza fahenina na ny kapoaka fahenina dia hitantsika fa hoe manerana ny tany zay fahafatesana zay vavaka tsika hisaotra ny tompo Jehovah-Andriamanitra raha io misaotra anao zay raha afaka niarana andinika sy nianatra ny teninao tamin'ity eno ity eny raha io mahavanondoza tokoa ny zanak'olombelona ary ilay ratsy rehefa nomena fahefana tamin'ilay lavaka tsy hitanono dia nitondra ny faharatsiana rehetra teto amin'ity tany ity nitondra famonoana indrindra ihany koa moa famonoana eo amin'ny alalan'ny tafika zany Andriamanitra raha io na dia eo zany efa izany rehetra zany teninao manambara manao hoe aza vela hitsoka hirivotra ireo anjely efatra mandra-panisy tomboka aseho amin'ny andro ny vahoakanao misaotra Andriamanitra satria efa manisy tomboka sesady ny vahoakanao ianao mba tsy sasara ny vahoakanao izany loza izany ary zao antso izao dia mbola antso ihany koa ho an'ireo vahoakanao izay velan'ny vala andraisany tomboka asianao mba tsy satrara ny andro izany loza izany izay mahafaty ny apatelo ny tany amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny ady sy ny fandrafana dia iray ny anaranao raha io ka raha izay ny anaranao ny anaran'i Kristina andratanezan'ny vavaka izany raha hitao anatrehanao alleloia amen dia isaorantsika ny tompo na ahafahantsika miara-nianatra indray ny teniny tamin'ity ano ity dia tahin'Andriamanitra tsika rehetra toizantsika indray izay leson'izay amin'ny tapany faharoa amin'ny iny ariviny voninahitra n'Andriamanitra rery ihany baibai daholo tsika rehetra